misy any Persy Fanapera sy Rahalaiza Mary Kevara izay anisany hoe filoha-hevitry ny fikambanana mouvement MRFM miaraba nareo tompoko. Eny ary faly miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ato amin'ny Info Culture Média ny zahay ato amin'ny MRFM faly miaraba anao koa Monsieur Michel sa nandray anao zao misaotra betsaka amin'ny fandraisana ary manantena zay fa hanome fafampo ho an'ny mpiaino rehetrarehetra amin'ny famaliana ny fanontaniana zay hapetrakinareo. Président Kevara. Ia mamerina ny fiarabana antsika malagasy tsirairay avy miaino sy manaraka ny izao fandarana izao. Miarabany koa ny namana Michel zay tonga mandrindra izao fandarana izao ary ety am-piandohana dia faly de faly mifonay mahita raha mandeha mivantana télé moa izy ty ary nareo zay mandreanay ihany koa dia ary ety am-piandohana ihany koa dia mampahery ireo namana ao atsimo tratry ny tsy fandriam-pahalemana mafana dia mafana miara-miory amin'ny gendarmerie Ray manontolo zay amin'ny fahalasana gendarme telo na eny koa zay fa mbola nisy ihany koa ny fahafatesana dia miara-miory amin'ny fianakaviandreo ny MRFM maneran-tany mba maiza mionona amin'izany fahoriana izany. Mampahery ihany koa ny gendarmerie amin'ny ady lehibe zay hatrehany amin'ny io ady io dia engany mba ahita vahaolana antsika amin'izao fanovana eto amin'ny firenena zao. Mouvement révolutionnaire fédéraliste du Madagascar inona marina izy ty ny fahatongavan'ny Persy Fanapera ny sabotsy tamin'ny sabotsy teo no nampahafantarana ny fisiny zany ve sa hoe efa nisy efa ela ilay hoe MRFM? Ny tena marina aloha zany le MRFM aloha zany efa nisy ataoko hoe nanomboka tany amin'ny février 2025 noho ny fahatsiarovana tena fa hoe io sisa no tena hoe vahaolana ahafahana aona zany manarina ny firenena zay fahitatsika ny situation misy azy am'izao. Teo zany moa ny voaka ny hevitra hoe andao hanangana mouvement fametrahana le teny hoe révolutionnaire ao anatin'izay fiantsonan'le mouvement zay zany de noho hoe ny fipetraky ny fédéralisme teto amintsika zay maro ny fananao maro ny fananandrana tam fotoan'ny Mojajon raha tsy sanonona andreo ry tam'ireny fotoana navoatifitra ny La Gaston reny fa tsy tafapetraka le izy ka ny fipetrahan'io république fédérale Madagascar engane mba ho tanteraka zay de ataoko hoe hanova tanteraka toy ny révolution mihitsy zany satria maro koa ny olona tsy manaiky ny hisian'io zany hoe ataoko fa mba tsy tenenako hoe ady toy ny ady mifamono fa ady be io na ny andresian-dahatra olona na ny hanazavana an'io ny sensibilisation sy ny tany de zay nametrahana le hoe mouvement révolutionnaire fédéraliste ny Madagascar. Eto Madagasikara iny ve misy an'io zany na de hoe ao anatiny ary le hoe Madagasikara sa mifandray am'ireo hoe any ivelany voan'izay rafitra fédéral zay ianareo? Ino moa le hoe any ivelany le hoe misy membre ny mouvement révolutionnaire fédéral oui mifandray aminareo hoe amin'ny firenenareo? Ny mifandray amin'ny firenena aloha eto ny azoko ambara de hoe maro ny firenena am'izao ny olona avy any amin'ny firenena hafa zany hoe tsy teratany gasy zany fa ny vazaha mijerany hoe avy amin'ny pays fédéraliste koa zany reo tanareo misy namana any Allemagne misy namana any Suisse misy namana afrikana za avy any Ethiopie zay mijery anay koa amin'ity resaka mouvement fédéralisme zay tena eto aty de mampafantatra hoe raha misy azo anampina amin'ny fomba ara-teknika satria reo efa manana traikefa amin'ny le système fédéral de reo zany no afaka manome anatra anay zay aloha atreto aloha ny ataoko hoe raha horesitsika amin'ny terme hoe relation internationale ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar sy ny anivelany. Fanontaniana avy amin'ny président Kevara ianao teto Madagasikara nanetsiketsika an'izany fony mbola hoe tsy teo i Persy Fanapera manahoana ny fahafantaran'ny olona an'izany hoe état fédéral zany rehefa misy ihany ny fivoizanareo an'izany nanomboka ny fikambanana fitsanganana tamin'ny volana febroary sy roa arivo? Ia marina tokoa ny fanontanianao satria izy io endrika vaovao amin'ny malagasy fa tsy vaovao amin'izao tontolo zao raha izay atao hoe vaovao satria ny ainatsika
tsy tenenako hoe enina amy dimy ambenipolo taona atsika zay niena tamina atao hoe centralisme na état unitaire zao ny afaratsika zao trésumé sanandro ady sanandro ravany firenena lany ny arena monopolisevan'ny olona ny momba atsika rehetrarehetra mandoalika esclave nanomboka tany amin'ny fanjanahantany tsika jusqu'à amitsika am'teny zao a esclave andevo ary iny andevo sady mivantana ampangatahana eny amin'ny arabe no andevo akolaka manao ano izy ianao ny afantarany eny zany fatany io fa tsy sa izy fatany fa ny nitondrana anazy tao anatin'izay mifilazan'ny filompanorona zay de zao nazavaina mihitsy tamy gasy hoe fanjakana no fédéral vahoaka fédéralisme ary ny faritany enina no fédéré zay aloha zany manana fahaleovatena malalaka tsara izy ny faritra rehetra fanjakana ao anatina fanjakana zany hoe ny distrika ny commune ny faritany dia manana iny fitantanana tombontsoa manokana ho azy izy no mitantana ny fananany izy no maninona zany no mifanaraka amin'ny mpifanila aminy jereo tsara zany zay ary tsy misy efitra fiarovana sy fiandriana fiarovana ny fiandrianam-pirenena ny manosy atsika zany hoe tena diso mihitsy ny fitenenan'ny olona hoe ny fédéralisme de fisarahana tsy atoko tsy fisarahana io tena vao maika mampitombo ny fifankatiavana le izy satria nahoana Madagasikara io ny any mifaritra avaratra manana ny vanille sy ny girofle sy ny rehetrarehetra ny aty amin'ny faritra tsy manana ny omby ny ao amin'ny faritra ampovoany manana ny port international aéroport international ny any amin'ny tsinanana manana ny aéroport international zany hoe io faritra enina io mihitsy no entina nanazavana azy am'izay ary tena maro de maro ny malagasy resy lahatra am'le izy ataona ny olo boaka tsy moagny akory moa ny tantana ny fitantanana ny vanille ny dego fa hatram'izay moako de Tananarivo aby avao ny vavangonany ny vola avy any amin'ny faritra miakatra Tananarivo eto ny vola avy any de Tananarivo fa amin'io zany de nazavaina mihitsy fa ny faritany Tuliara na dego na Tana na Tana na Tamatavy io faritra eny io izy no mitantana ny volany izy no mitantana ny arenany arena kibony tany izy mitantana ny administration rehetrarehetra izy ny mandrindra ary izy ny malala ny olana ao aminy ao de izy ihany koa no manome vahaolana ao aminy ao ohatran'izay no fetina nanazavana azy nandritran'izay fotoana zay ary any amin'ny faritra rehetrarehetra am'izao miala avy aty amin'ny faritany enina zany diso le filazany sasany hoe zarana telo Madagasikara tsia tsy izy mihitsy iny tandremitsika tsy ho diso fa misy ihany koa ny mamily zavatra tsy izy io moa rehefa misy ny zavatra tsangana tena izy de tsy maintsy misy ny ina piraty reny aminay fa ny tena source ny MRFM source azy zay fanaperapersiny fototra ny zany rehetrarehetra zany de tena hoe faritany enina faritra telo amby roapolo zany hoe manana ny filohany mihitsy ny faritany enina président manokana de misy ny président zay ato amin'ny national misahana ny fifandraisana international rehetrarehetra fa ity ny tena zavatra goavana ny tafika sy ny filohalin-da de tsy mivaky tataka an'izay zany amin'ny akapobeny fa mbola betsaka moa zany ny détail ny fitondranan'izay MRFM zay tato anatin'izay rehetrarehetra zay mahagaga ny de zao hoe rehefa ny fiangonana no mitokana mandroso manao état fédéré de miroborobo ekeny fanjakana fa rehefa le firenena no itokana le faritany no itokana hitantana anazy magaga misy andian'olona andiana firenena andiana fikambanana mibana tsy manome an'ilay vahoaka isitraka ny arena sy ny fitantanany fananany mba hananany hoe vo miditra lay vola de ao am'le tanàna ao am'le commune zay vo ny apahany no miakatra ty amin'ny foibe fa tsy ny avy any amin'ny foibe tompoko no manome zany hoe miainga avy any fotony lay fanapakevitra sy ny zavatra rehetrarehetra zay vo miakatra any ambony Persy Fanapera ianao efa manana le hoe en détail mahakasika an'izay fa mila belarana ity
état fédéral ty zany efa misy an'ireo fikambanana any ambadika any manana an'le hoe état régional ihany koa efa manana zareo mamolavola lalàna mihitsy hoe atorony am'ireo manam-pahefana manam-pahefana isana ambaratonga ny eto Madagasikara raha ny MRFM manokana ve efa manana an'teo reo foto-kevitra hijoronareo le hoe état fédéral. Oui, mazava ho azy fa efa misy io na tsy resaka fotsiny na hoe ny resaka projet de constitution ohatra zay zao efa manana ataoko hoe efa projet juste ho an'ny MRFM fotsiny efa misy projet de constitution anankitelo zay ampiadinay hevitra am'izao hijerena hoe inona ny tena mety. Ny tsara ho fantatra moa hoe le fédéralisme zay tianay hoentina tsy de hoe tsy voatery hoe fédéralisme mitovy amin'ny fédéralisme ny vazaha fa ny fédéralisme tianao hoentina zany de fédéralisme amin'ny fomba zay mety amin'ny gazy zany hoe mifandray amin'ny kolotsaina misy aminy amin'ny fomba fitondrany ny toekarena amin'ny fomba fanaovany politika koa mariko etona fa tsy le fanaovana politika am'izao zay nentin'le centralisme fa fanaovana politika tena vaovao mifandray amin'ny kolotsaina malagasy ka ny amaleko ny fanontanianao raha ohatra manontany an'izay anao de lazaiko fa tena manana ny projet io zay manana ny projet de société nay zay amin'ny MRFM source manana ny projet de constitution ko sy manana ny stratégie hoentinay manazava eny fotony nio friankevitra fédéralisme zay ampitapitaina io. Raha makasika ny famolavolana anazy taizavy nanaovana refakakevitra zany makasika an'izay famolana le projet de constitution ohatra tsara ho fantatra ane de zao ny fédéralisme ny tena marina tsy maty mihitsy tao am-pony olona ary be deaibe koa ny eritreritra ny fédéralisme io hatramin'izay ary nahita ary efa resy lahatra efa ela hoe io no vahaolana am'izao rehetrarehetra zao araky ny lazay ny rahalay Guevara teo fa hoe nanomboka tamin'ny colonisation tsika hatramin'izao de le système centralisme de ny fandrosoan'ireo olanareo mandra-pahatongavantsika am'izao de maro ny resy lahatra hoe tsy maintsy fédéralisme ny tiako lazaina am'izay de zao hoe natonga ny olona namonjy anay zany hoe ny technicienne ny mampahay tantara ny ataoko hoe manam-pahaizana ara-tsosialy mihevitra fa io fédéralisme mety de nanatona anay ary efa ataoko hoe ekipa matanjaka izy am'izao na ataontsika hoe think tank moa ny fiantsona azy no mandinika an'io de zahay zany no mitondra teo amin'ny sehatry politique ndray le resaka fédéralisme de zao zareo am'izay ny teny hoe ato amin'ny MRFM source zany no mety atafavoaka ndray anty hevitra fédéralisme ty ary zao moa izy hitanareo zao fa tsy misy olona am'izao iresaka vahaolana na fanovandrafitra raha tsy miresaka an'io fédéralisme io de reo olona reo zany no miara-miasa aminay mifanolo-kevitra aminay manome le asa vitan'zareo sy ny hevitra eritreretin'zareo de eo ny fandinianay an'le izy fa misy io ka fanampiny amin'ny président zay tonga de raisiko ozy zay filoam-pirenena zay hoe mitantara tsy fanadino fandraisana teo monja John la Gaston Norbert Razaka Brechard le casseur Zafy Albert inona ozy izy ianao fa reo olona reo anisan'ny tena tolo raha resaka hoe eto Madagasikara zany de efa be deaibe no namoy an'io teto fa le centralisme mihitsy indraindray le nitazona an'le état unitaire hatramin'izay mihitsy tsy manaiky an'io mba tsy haveriny tombotsoany de tonga de ravana fotsiny na vonona na tifirina le olona mba tsy hatateraka le satria overy zay zanina zay de misy olona mamoy an'izay le fisarasarahana zay non tsy azo atao zay izahay reto zany de zao ny antony siny MRFM de zao tena hoe hametraka amin'ny Madagasikara amin'ny fahaleovan-tena ny tanteraka foko 20 tsika tsy mitovy io ny fomba ny merina sy ny fomba ny tandroy sy ny fomba ny sianaka sy ny fomba ny betsy misara sy ny fomba ny vezo ahoana moa ny fomba vatia merina no appliquevanao any Maskoro izy ao an-toeran'io ihany no mahay misadapta am'izay ary zay le mahavery le sotoavina malagasy very le fomba malagasy ny ao amin'ny MRFM na ny fédéralisme ihany no afaka mitahiry an'izay na mamerina koa na mamerina an'izay zavatra mamerina ny efa very zao ny zavatra anankiray tokony fantatsika firenena kely ray farany zay kely eto anatrehany Madagasikara Comore aza makala hevitra avy refeso ny mampatanjaka ny Comore Madagasikara fédéralisme neny ny Comore
jereo tsara fa telo ihany izy nefa atsika enina telo ihany zareo fa atsika enina nefa faritany enina zany faritany enina izy telo mizara telo komoro de jereo tsara hainy tsara mandrindra ny azy ary ny azy tena milamina hainao tsy mahita coup d'état ao komoro hainao tsy mahita hoe trésumé ao komoro nefa izy aty Madagasikara no andrafotany zavatra rehetrarehetra ino no tiako lazaina am'izay ny fédéralisme zany de tsotra fotsiny tena filaza azy firaisana izy io tena firaisana fitantanana ny zavatra tena reverin'ny olona manko de hoe ny fédéralisme de fisarahana tsy fisaraham-bazana ny fédéralisme tsy fisarahana toerana fédéralisme eritreretin'ny sasany hoe misy karazana famakivakiza zarazarany Madagasikara hoe zarana ty de zarana ty tsy inona koa izy tsy fizarana tafika ny fédéralisme hoe afany gendarme de afany maramila de afany police de afany pénitentiaire non diso fihevitra izy raha zany ny ataony omena fahefana tanteraka ny tompon'le zavatra isahana anazy ary ty tsy angatahana koa ny fédéralisme hoe angataka amin'ny état unitaire izahay non zay tsy mangataka amin'ny état unitaire zay tsy mangataka amin'ny état ohatrany hoe ny socialisme na ninona fa ninay apetraka nay tsy ny fédéralisme tena apetraka hoe io ny fédéralisme de alefaso le izy ohatran'izay zany no mikasika an'le le fédéralisme za raha mikasika an'ity tolona ty hitanareo fa tato anatin'ny tolona nipotrany le izy le fanovana le izy pourquoi le izy nipotra anatin'io zao vao malalaka tsara ny fanehoana miteny fa raha zany novizinao teo aloha de fa nigadran'le raiky ala teo aloha koa ngambany hoe animba ny tombotsoanay izy ty ary tena isorako ny IRD sy ny anina mihitsy zany sy ny TGV naneo zavatra tsy mety mba hipotrany ty sy ny fitondrana tany aloha mba hipotrany ty fédéralisme ty fa tena nizy izy io de niala zareo tam'le izy de napiditra ny état fédéral am'izao ary ho tafiditra io ary tafiditra io satria ny malagasy rehetra hoe fa malala hoe ahoana ary olana anankiray raikitra ny jereo tsara na de nanao fitakina aza ny teto andrenivohitra raha tsy teo reo tany amin'ny faritra tsy injo tsy tanynarivo rery ihany tompoko ny Madagasikara fa nanao koa dego nanao tanàna nanao io le GNZ io zao de nanao daholo de nanina resy lahatra nrehetrarehetra fa zay le mahatonga an'le tenin'ny sasany hoe tsy coup d'état ny nataonay ozy izy fa inona revendication zany hoe tena le vahoaka no nangataka zay no voizina satria nietsika le vahoaka ka te hiala am'le fanangejana sisa zay ngamba ny anapiky kely somary apiky kely fotsiny le fanazavany raha lay tato fa zao ny apetrao fanontaniana hoe moa ve misy am'ireo firenena fédéraliste maneran-tany no mijaly no mahantra ny ankamaroan'ny firenena zay mampiasa ny système fédéral am'izao soit efa matanjaka be soit efa miakatra ara-toekarena izy am'izao ray zay aloha zavatra anankiray tsara oetreretina ny faharoa manaraka an'izay moa ve ny firenena zay mampiasa ny système fédéral de misy ny resaka adipoko ataoko fa zavatra mora verifiena zany raha ohatra ka hoe mbola misy ny manana ayay am'izao resaka teny am'izao fa io tsy misy resaka adipoko mihitsy ka rehefa atao zany ny famehezana an'izay rehetrarehetra zay tsy misy adipoko tsy misy fisaraham-bazana misy ny fandrosoana tsika zao iresaka fanovan-drafitra de ahoana ary moa ve mbola afaka manome occasion hafa ndray ho an'ny Madagasikara tsika mbola hanontany tena hoe inona ny tena vahaolana raha ohatra ka reo ataoko hoe paramètre kely reo fotsiny afaka hitarina moa zay resaka zay fa reo paramètre kely reo fotsiny napetraka de fa hita hoe atao fa tsy misy hevitra hafa ny tena anao teo mikasika ny état régional mikasika ny samihafana amiko ny état régional de tsy système adapté am'le zava-misy amitsika zao tsy système adapté koa amin'ny fitakia ny vahoaka ny fandrosoana zay misy am'izao raha ohatra ka te amaly tanteraka te amaly amin'ny fomba tena ataoko hoe efficace anio ny problème misy amin'ny firenena am'izao de tsy ny état régional no solution satria zao ny fédéralisme no ataoko hoe niveau farany ambony amin'ny fanomezana fahaleovantena ny faritra ny état régional mbola misy ataoko hoe mbola misy kitsikitsiny kely ara-teknika zay tsy afahana manatanteraka an'izay zay angamba no
ataoko hoe anampikely ny fanazavana nataony lalàna. Raha ny fipetraka ireo hoe firafitra isan'ambaratonga zany raha tena miatra eto Madagasikara ty état fédéral ty toy ny ahoana indray ny rafitra régional mantsy zao de efa nanambara ny atoko mivoy an'izay le hoe mahaleo tena isam-paritra misy rafitra miaha ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana isam-paritra fa raha ity état fédéral ty indray toy ny ahoana raha ipersy fanaperana molavola sy hoe nanorona ny fikambanana MRFM. Ny état fédéral ataoko hoe raha raisina amin'ny endriky ny faran'ny bazika ialakotsiny amin'ny teny baiko raha raisina amin'ny endriky ny faran'ny bazika anie de zao misy ny Madagasikara zany de état fédéral de ireto 6 province satria zay ninay no le endrika an'le fédéralisme raha ohatra resaka hoe territorial no resahana zany de le faritany anakenina zany mivadika fanjakana fédéré zay zany le rafitra. Le état régional mantsy le 23 régions zany manana fahaleovantena izy ary mitondra an'reto tsy miverina any amin'ny centralisme ihany vetsika rehefa ataony dinika ny état fédéral reto état fédéré reto de manana afaka araka n'izay ny lalam-panorenana zay ho tapaka eo fa raha ohatra ka ny projet constitutionnel proposé nay no mipetraka de reto état fédéré reto azafady manana ny filohany zay fidiny ny olona ao amin'ny fanjakana fédéré anankiray raha raisitsika ny exemple hoe ohatra ny Toliara ohatra de hanana ny filohany de hanana ny parlement zany hoe ny solombavambahoakany koa voafidy ao de hanana zany hoe ny décision zany rehetrarehetra tonga de avy any fotony mihitsy satria iza moa ny fidy iza moa ny anome ny anambana ny etaetany amin'ny lalalany fividianana de reto vahoaka reto zay zany ny rafitra ataoko hoe raha raisitsika amin'ny tena fomba faran'izay bazika indrindra zany fa ny pitipitsony moa raha ohatra ka idiratsika de afaka miditra am'izay koa tsika raha ny rafitra ara-politika zany manao ahoana satria mety miteraka hoe tsy fitovina izy io le hoe any amin'ny faritra sasany firehana sasany raha tena miatra eto Madagasikara ty ny any amin'ny foibe firehana politika hafa satria fa ifana miaingany fotony meny vahoaka zay lany eo zany manao ahoana ny mety hoe fampitondrana ihany koa. Raha ny fahitako azy aloha ny objectif-nay ato amin'ny mouvement révolutionnaire fédéraliste à Madagascar mantsy de zao io miverina foana am'le resaka centralisme izy mazava ho azy fa tonga de hoe raha vao miresaka fédéralisme de ady contre an'le centralisme ny fomba fanaovan'ny pratique politique misy am'izao de pratique politique basé na mifotra am'le centralisme raha tafapetraka io fédéralisme io ny endriky ny fanaovana politique ny olona mpanao politika aza satria reto goaikanitra reto nefa tsy ho zatra ny fandehan'ny zavatra eo tsy ho zatra ny zany mahazo iza moa ny tompon'ny fahefana tsy ny vahoaka mahazo baiko avy any amin'ny vahoaka androany atsika ny vahoaka tsy mananteny tsy manakolazaina mihitsy amin'ny fandehan'ny zavatra eto amin'ny firenena na ny décision raisiny eto amin'ny firenena ka raha antanenao hoe inona ny parti politika sarotra be angamba ny ilaza ohatra ho toy izao sy ho toy izao ny ho endrikin'io ny zavatra tena hoe sura de hoe hiova tanteraka ny endriky ny fanaovana politika ny sehatra politika hisy eto Madagasikara raha tafapetraka io fédéralisme sempotra ny malagasy am'izao am'le fomba fanaovana politika am'izao miova rafitra atsika miova fanaovana politika na ny mpanao politika misy koa aza de ho hafa satria betsaka be misokatra ny fandraisana andraikitra ho an'ny tanora manampahaizana any amin'ny état fédéré tsirairay de reo no mpanao politika vaovao efa amarana koa azy efa misy vidéo nataoko maromaro tao amin'ny Facebook zay nilazako hoe nous voulons instaurer une nouvelle race de politiciens à Madagascar. Napikely ny président zay amitsika miteny zao ane namana Michel de tsara mpahafantarina ny malagasy fa ny malagasy ene tsy miavakavaka zany tsony mandehana ianao eto Antananarivo na any Majunga fa tsisy tsony ene ary tsy hita ao malagasy tsony zany hoe foko merina foko anina foko aty izy miteny hoe mampivakivaky tsy mivaky zany ny malagasy efa misy foko samihafa efa mifanambady fa inona le izy le rafitra araky tenenina fody le fédéraliste le fédéral le état fédéral fotsiny no atsangana mba andraisan'ny malagasy andraikitra sy asa mivantana amin'ny fampandrosony ny Madagasikara avy any fotony sy isaparitra sy isaky ny faritany
zany hoe lay mivoly fisarambazana zany de fa non ahoana za zao manambady za zao ohatra hoe bara manambady betsileo tsy saraka mihitsy fa naratsosituliara am'zany misy rafozako any Antananarivo ohatra any Fianarantsoa de nrafozako de ahoana moa ny adiko am'zany zany hoe le olona mivoy fisarambazana aloha zany defa tsy zay fa manaraka an'izay a de miverina amin'ny tsy ohatra hoe miverina any amin'ny fototra mihitsy zany le fampandrosoana e fa tsy fihezina atao ambony ato fotsiny de anaovana kisarisary ato de fika ambanina avianivela sisany mitondra azy de ialana mihitsy le hoe miankina amin'ny banque mondiale sy ny FMI miankina amin'ny financement en parallèle sinsisa tsika manana ny arentsika tsika manana ny volatsika tsika manana ny arenakibony tanintsika io no izy tompo no mitantana azy de izy mivarotra azy de izy de mahalala ny vahaolana ary tsisy tsony grève tsisy ny fangatahana ty Antananarivo lava ary iza moa izy no angatahana izy raha mbola mangataka koa zay ny le maharatsy an'le izy ary ny zavatra tsara ho fantatra koa de zao fifaninanana masina izy io ahoana ny fandrosoany Dego ahoana ny fandrosoany Tananarivo ahoana ny fandrosoany Tamatavy inona ny tsy ampy any aminareo de fenona iato inona ny tsy ampy ety ny langouste avy any Fort Dauphin mety miakatra eto Tananarivo ny pomme de terre sy ny inona eto Tananarivo midina makany Fort Dauphin donc angamba fa tena misy échange mahafinaritra be mijery azy tsara petraka ihany koa de zao tsy mangataka io tsy angatahana ny fédéralisme fa zavatra efa etaeta izy io aleo koa zany de hipetraka zay tsy hoe angataka zay anao fédéralisme fa miainga avy eo am'le faritra mihitsy ihany lay izy efa etaeta ao anaty izy io de avoaka fotsiny hoe aleo zay anao am'zao ary mino a fa ohatran'izay ny zavatra niraisana teo am'ty tolona ity na angetaeta ny vahoaka malagasy hiala amin'ny fitondrana jadona sy fitondrana tsy izy centralisme teto de nilatsaka eny amin'ny 13 mai de ovay io fa tsy mety intsony tsy olona eto mijerena jereo tsara aza manaratsy olona tsika na ny filoha teo aloha na ninona ekena fa ino le inona zany le rafitra mihitsy no ovana mihitsy io e efa maty mihitsy io ary le izy zany zao le izy tsy fanovana rafitra tompoko fa fanonganana rafitra aongana mihitsy le centralisme apetraka le fédéralisme fa tsy angatahana aloha zava zay tsy mangataka io fa apetraka io ny vahoaka ny mametraka azy vahoaka ny mametraka azy ohatra ny nametrahana hoe avelao colonel no mitondra n'ilay transition napetraka ny vahoaka napetraka an'io oe ary io tsisy resaka constitution zany io aloha zava ny resaka hoe constitution zay miteraka resa be am'izao fotoana zao mbola le fidiradirana ato am'ty constitution ty ihany mampisy olana amin'ny UPM io azo lazaina fa io constitution tsy mety io ny fototry ny olana oui c'est vrai tsy azo tena ka io koa izy eny constitution ny novana am'ty fédéralisme ty nefa le filohampanjakantsika zao ny anina tam'le constitution teraka olana ka io tsy mety io ary zay ny ma hoe tena harodana daholo ny fanjakana rehetrarehetra aloha de aveo miaraka amin'io filoha zay napetraka ny vahoaka io napetraka par accident tsy accident moa zany fa fangatahana mihitsy zay zany vao mandeha diso izy mametrapetraka an'io zavatra rehetrarehetra io ary tokony arahany eny am'kanja ampitolona ny zavatra ataony mba hisy ny fitonina eto amin'ny firenena tsy tonitsika zao PDB no tsy tian'io PM io PDB na de fantatra izy fa technicien capable amin'ny zavatra rehetrarehetra de io ny zavatra misy manao le friana zay tsy olona hoa tsy falainana ny PM le izy tsy falainana ny Andry Rajoelina le izy fa ny anay rafitra fa le rafitra mihitsy raha io arany misy eo de iainany io de voatery izy miainao anatin'ny kolikoly miainao anatin'ny ka zay arako de miditra ho azy ny mpanambola azy izy de miliara no milalao eto amintsika meko miliara ianao de miova ny sainao meko miliara ianao de zao de mbola iainainainany ty tombontsoa maro samihafa izay le teneniko hoe le olona zany na le olona tsy tian'le fédéralisme me mitarika an'le olona any amin'ny zavatra tsy izy foana taritiny ihany le izy de voiziny ihany le izy de hoe vakivakisany hoe zao io hoe zao de ary ny fédéralisme tsy misy valifaty politika le teneninao teo hoe manahoana ny antoko politika ny antoko politika ane manerana nosy lasa fifanoherana mantsy raha zay tsy mifanohitra io fa mipetraka ho azy satria na mipetraka ho azy mena safidy izy mbola hipetraka amin'ny centralisme avenao sa hipetraka aty amin'ny fédéralisme ndray ataoko fa zay ngamba raha ohatra misy fantanina mikasika hoe inona ntoy an'ty fitondrana transition ty rehefa tapitra le roa taona araky le fito anatin'ny roa taona ihany koa fametrahana ny rafitra fédéraly isam-paritra ireo zany fangamony rehefa anatin'ity roa taona ty ny tsy ny fametrahana ny rafitra fédéral fa le aorinan'io vita ve fa mifahafantarana ny olona eny fotony ihany koa hoe makasika an'le hoe rafitra
ahoana moa tsy ho teo vita aloha teo mantsy laza hoe fidianana ensa tsy fotsiny natao rehefa hoe fidy lalam-panorenana zany fa tsy ampahafantarana ny olona le izy fa olombitsy mandrafitra an'le izy manahoana indray mety hoe ampahafantarana ny olona zany hoe ho takatry ny olona ihany koa hoe le fampahafantarana an'le rafitra misy zany mazava ho azy fa ho takatry ny olona le izy satria zao inona moa ny olana misy am'izao ny olana misy am'izao a mivoaka ny décision avy aty amin'ny fanjakana foibe tsy misy fanazavana any amin'ny vahoaka ifotony de efa mipetraka fotsiny de manaraka ny vahoaka amiako ohatra fotsiny raha ohatra tsy haiko na mbola ho resantsika zay rehefa aveo fa ohatra amin'ny base toliara ny zavatra miverina ny resaka miverina ombenombena tsy azavainy le olona eny an-toerana ny tena fandehany le inona moa ty ny tena fandehany io base toliara io inona andrisika inona andrezay de mahavy ny olona tsy manaiky an'io mety ho possible nge io raha ohatra ka tena azavaina tsara fa le fahafahan'le vahoaka miteny hoe tsy mety aminay io amin'ny alala ny fahafantarana ny tena fandehany le foto-drafitrasa le projet no tsy ambarandreo mametraka fantanina hoe mora ve ny ametrahana an'io rafitra mazava azy fa mora satria io exemple io base toliara io ny anay manana ataoko hoe ohatra marobe ahafahana mandresy lahatra malakilaky ny vahoaka noho ny zao zavatra mipetraka zao hoe zao no misy satria centralisme atsika fa raha tsika fédéralisme de nareo no manapaka nareo no mifidy nareo no mandidy nareo no manome ny hevitra nareo ary manana obligation ny mpitondra ao amin'le état fédéré miaino anareo tsy mila mandeha makany an-taninareo tsy misy excuse tsony miandry ny valitena vanontaninareo efa any le fangatahanareo fa miandry valitena vanontaninareo am'izay zao de eo aloha de eo de mievaheva de tsy misy valiteny ny final eo le rafim-panjakana zany inona le rafitra mipetraka eny fotony amin'ny fametrahana an'le constitution ve sa amin'ny fampiarana anazy mihitsy miandry resaka fahasalamana miandry resaka fitsarana ny resaka filaminana fa mana le ny fotony mihitsy zany ka ny fotony ny tena baziny le fédéralisme tsy haiko na ombaki manana ny projet ny Ratsimandrava tamin'ny fotoany colonel Topokilay Ratsimandrava tamin'ny fotoany hoe ny fokon'olona ny fotony eto moa tsika miteny hoe vahoaka fa ny vahoaka ny fokon'olona ihany ka ny basen'io zany de ny vahoaka aloha le rafitra tena tenenina aveo hoe le commune reny mipetraka fa ny fomba fametrahana azy no tsy mitovy am'izao raha izy koe ny gouverneur ane raha ty constitution zay resantsika ety tokony olom-boafidy ary misy ny conseil manaraka an'io misy ny conseil provincial zay fomba zay tsy ho possible atsony amin'ny fédéralisme zay fomba zay tsy ho possible atsony amin'ny fédéralisme ary ataonay ny tsy possible an'izay tsony amin'ny hoavy zay ny mahatonga anay tonga eto am'izao hiady hametraka an'io araky ny rehefa tapitra ny tonga ny fotoana tokony ametrahana azy fa zay ny omananay de nzao ary efa mandeha ny campagne de sensibilisation mikasika an'izay rehetrarehetra zay juste toromarika ray fotsiny mampitanina fotsiny ao ny vahoaka mba hijery tsara ny ataoko hoe ny tena fédéralisme satria am'izao ny fatahoran'olona ny fankatoavan'olona n'le ny fitomboan'ny vahoaka manaraka ary liana ary te hafantatra ny momba n'ity fédéralisme ty de misy ny atao hoe contre mesure ataon'ny olona sasany mba hitroblena nyty manœuvre anay tya de mamorona fédéralisme hafa mais ohatran'ireny firenena kely le hoe fédéralisme 3 états fédéralisme ka aoka ny vahoaka hitandina am'ireny fa raha ohatra hoe ny fédéralisme ny MRFM no resahana de aleo mitodika ty amin'ny MRFM raha ohatra ka ty hafantatra mozy an'izay fa raha ny olona hafa ny tonga mamonjy an'ireo reto vahoaka reto miresaka an'izay de mampitandina aloha zahay am'izay fanampon'izay de zao porofona eny akanja mihitsy amin'ny alalan'ny asa asehonay baribary eo anatrehan'ny fitondrana centralisme fa tsy mety io tapitra ampy zay ny finanana ny figokana fanararotana ny fanaovana tsindry ny amin'ny arena sy ny fitantanany vahoaka ny fokon'olona ny fotony ny arena misy any aminy firmondy oronasa sinoa mba nareo mpanao gazety mahiany zany ny fi amin'ny faritry toliara ray manontolo igny sinoa sambo firy ny mihinana anazy am'izao tsika miteny zao akoatry ny tsy fitenenina base toliara fa nitenenina teo ny labradorita amin'ny faritry bekily ny volamena amitsika miteny zao efa misy orinasa koa manaovana volamena mitsofoka any amin'ny faritry votadrevo any
ahoana ny ainanao am'zany Tananarivo fanjakana centralisme no manao an'zany mandefa manao accord any ambadika any de misigné de mandray any de manao actionnaire de ny arenan'i Madagasikara tatera misy roplanina tsy mipasy atao Tananarivo tsy maninona manidina aminay agny soko aminao zany maka volamena fotsiny de maka de manidina de lasa de direction de mandeha am kilo akoatrin'zany de hitany vaovao moa zany zavatra hita eto Tananarivo fa raha ny zavatra mivoaka ny velany any tsy fitenenako ngalatra omby avao aomby arivo very androany après 3 jours aomby arivo io tsy hitanao hoe aiza tsisy poursuite tsisy ninina mivoaka very ao amin'ny faritra sonala na be raketa na be kily na apamata na androy tonga de mivoaka any am'lay port anankiray zay port parc clandestin misy baka tonga de mipetraka ao Madagasikara de ampidirina anaty baka ny aomby de miakatra de mily tety tonga de centralisme zany fa raha fédéralisme haiko tompoko hainy vezo hainy bara hainy malagasy hainy commune misy azy miambina ny sisin-dranomasiny hainy ary manamora ny fitantanana aty amin'ny ambony zany satria tena mandeha tokotra mahadiso an'izy ity ne de zao hoe afangaronareo zay ngamba filaza azy amin'ny décentralisation izy afangaronareo am province autonome izy aza afangaro mihitsy tsy mifangaro tsy mitovy io diso ahodikodina fotsiny province autonome iny non tsy mitovy mihitsy io ny zay oa ny état izy état dans un état manana président manokana mihitsy ohatra hoe majonga tuléar manana gouvernement tany manokana manana parlement manokana izy ny manao ny lalanany fitsarana maleo tena fa fitsarana ny azy maleo tena jerenao am'zany le izy zany hoe tena izy zany mandamy aminay atsy manko zay misy natao hoe kabary fotsy izy any manao ny kabary fotsy io ny problème am'resaka dina le dina io nefa fédéralisme dina momba ny halatra ary iny tam'ty fitondrana izy centralisme ne ny potrahany Remenabila centralisme ne tsy fitenenako an'zany fa centralisme état unitaire io ne nisy iny zany hoe tamin'ny andro ny colonel Fanaperana nisy an'zany hoe opération tsy mitsity zany centralisme ne hoe mampanjeky ny asandalo ne centralisme après nandeha ny opération tanjoka tamy 2009 ny vany Remenabila misaoty am'zao opération zao atsangana ny rafitra non tsy mety izy hay any ny olona any mifaritra amin'ny fédéralisme état fédéral ihany no afaka mama malaky de malaky tsy idina ny 13 mai fa raha mbola io de miverina ny 13 mai tsy fahasalamana tsy fisakafo tsy fisiny rano vidiny lavanila mitovy vidiny ny tsaramaso io problème daholo io zany ohatrohatran'izay zany le izy fa ary manaraka an'izay miteny anao hoe ahoana ny tena fomba fanatanterahana azy ny fanatanterahana azy de izy ihany izy tompony ihany manatateraka azy izy MRFM no karazana faniotra manodina mampafantatra ny olona ny tokony atao zay tsy miankina amin'ny centralisme mampafantatra ny olona ny tombotsoany koa ino tena ho azony hoe raha ity ny arena atao aminareo ny tombotsoany ty volamena ty ao faritra Dego ohatra io lavanila io apetraonareo ato Dego ny prix ny lavanila nareo ny mamaritra ny prix ny lavanila miaraka amin'ny ao elana monopole voilà fona daholo ny sisan'izay fona décision ny olana ne de zao hoe tsika zany tsy mifampiena mpitondra atsika tsy mieno atsika fa raha raikitra ny fédéralisme ny état fédéral fanakaikikaiky kokoa malagasy afaka mifampiena olana am'zao fitoedra raha misy am'zao firenena eto zao ne de zao hoe i président Mikael zay napetraka eo ne tsy mieno le teny kianje tsy mieno izy de ataotaony io apetrapetrany avao de tereny zalambadika avao izy am'resaka rehetrarehetra de izy io fa tokony miverina mieno izy ary fanampina anazy koa zay mba miverina mieno izy raha ohatra ka tiany ilamina le firenena de zay inona raha le tombony am'izay raha hiaritry ty état fédéral ity tolo-kevitra na tolotry ny MRFM ny tombony de tsotra aloha inona moa mahatonga antsika avy am'izao ka zao le ka tiako tenenina de firotsahana 13 mai ino satria tsy heny ny vahoaka ny olona na ny rafitra tokony hiheny ny hetaheta ny vahoaka tokony hijery eny fotony ny zavatra mety sy tsy mety ainan'ny vahoaka tsy misy tsy tafapetraka satria ny maso de mitodidoha aty amin'ny fanjakana foibe daholo
ka na de le olona ataoko hoe le rafitra faranimbany na ny commune ohatra ny fanana ny commune ny miakatra tia mifanjakana foibe 200 angamba izay raha tsy diso no mijanona ahoana moa no afana mampandrosa ny commune tsirairay raha zay ny fomba ny ataoko hoe ny fonctionnement any amin'ny commune ny tombotsoa de ny ankabeazany ny recette ny commune ohatra raha tsy aka ny commune ohatra de zay koa de miatra amin'ny faritra miatra amin'ny faritany sy ny sisa de mijanona ao amin'le commune zay ataoko hoe zay no tombotsoa tena malaky raistanana ny conséquence an'izay tombotsoa hoe fijanona ny recette amin'ny commune zay maro mivoatra ny fitantanana ny tanàna malotany ny tanàna am'izao tsisy volana na ikaramana olona ndroka fako ne tsy misy am'izao sy ny sisa mba tsy hitarako lavitra am'le resaka zany fa ny tombotsoa mazava ho azy ny fahafahana mitantana ny budgetany ohatrany hoe anao manatokatrano zao manatokatrano ny décision par rapport am'izay budget ato amiko zaho no manapaka azy raha te hividy canapé en cuir mividy canapé en cuir satria zay ny décision raha te hividy écran plat anao mividy écran plat anao ary tsisy hidirako mihitsy ny fahafahanao na ny décision anao ny mividy an'le écran plat antsariny ohatrao fotsiny le fanazavana fa ataoko fa zay angamba ny tena manamora an'le izy satria maro araka le voalazanao ny tsy mahay ny ataontsika hoe ny vahoaka tsy de lavitra nandeha lavitra amin'ny fianarana ka tsy hahay ny fanazavana an'izay fa anananay ny stratégie hoentina manazava an'izay amin'ny fomba faran'izay tsotra ary azo trapaitana antso zahay zany de zao fanapiko ny président zay de ty tsy angatahany izy io antso no ataonay MRFM fampandrenesana communiqué zany no ataonay ho an'ny malagasy rehetrarehetra zay mbola mipetrapetraka any am'le centralisme zahay zany zao de am'le hoe stratégie tonga de lancenay ny antso manomboka amitsika am'teny zao fa zay rehetrarehetra vonona ifanome tanana aminay am'le resaka fédéralisme de tokony efa eto zahay ifanampitsika ifanoana tsisy hoe elanelany io tsisy resaka calcul inona io fa tena hoe fitsinjarana tena fanomezana fahifanany fotony an'ilay izy mihitsy ny zavatra tokony ho hain'ny malagasy koa de zao isaky ny anao zavatra de aizany volany am'zany zao tsy ny fédéralisme akory no hanome volanao na ny MRFM ny hanome volanao fa enao no tokony hanampy ny fédéralisme na MRFM mba hafahana mamany olana ao aminao ihany zay foana manko ny an'olona misy financement ve misy inona ve tonga de alefako le izy tena itsika malagasy mandray tana ary ny arentsika ihany no vola manodina an'io manontanianao raha tsisy arena Madagasikara ray manontolo ty mitodianao miatsinanana mitodianao menandrefana ny ressource minière ressource stratégique ny ressource tourisme io ihany manontania ohatra anankiray fotsiny manakory nosy be Sainte Marie mikambana amin'ny Grande Île defa manino izy mandroso tsara tourisme fotsiny manodina nosy be tourisme manodina Sainte Marie tsy fitenenako hoe tetezamita tsika tamin'ny 2009 efatra taona 5 taona tsisy communauté internationale io tsisy banque mondiale io tsisy FMI io fa voaloha ka raha mampiasa mpanjakana ka inona ny atahorana ary iza koa ny ampatahotra ny malagasy ny Madagasikara de masy mandidy amin'ny tany misy azy ary manana fahefana feno plein pouvoir manapaka sy mandidy fa tsy fehezin'izaniza ary am'izao ny fotoana am'izao roa taona zao ny fotoana andraisatsika andraikitra sy atanana hialantsika na izy na inona am'fanangejagejana sy ny fanandevozana rehetrarehetra mba afahatsika miroso hitantanantsika ny arentsika sy ny fananatsika mba afahatsika migoka am'izay ny arena misy eto ampelatanantsika misitraka anisan'ny nahafantarana an'izany persifanapery zany ny fampiakaram-peo makasika ny raraba astoliara taorian'ny fisamborana ny rainao am'izao fotoana zao niova ny mpitondra antsika aloha zany manahoana ny mety hotoy an'ny tolona bastoliara hataonareo bon hatreto aloha zany ny zavatra miseho de zao tsy haiko na hitanareo fa misy namana iny zay ny raiko koa fa nahazo an'le sursis de telotona ny namana avy ao amin'ny otrikafo koa Eliara be vahiny koa nahazo an'le sursis eritaona no ny
de zao koa amin'ny situation ny base tuliare am'zao aloha raha iresaka ny impact ny fisian'io base tuliare am'zao de misy olona arobenetsy zay miafina ny anaty ala am'zao ampangaino dahalo fa olona tompotany matetika ny dahalo ane tsy olona avy eo amin'io tany io aokologia fa ny olona avy eo amin'io tany io raha anona tonga de fantatra hoe reto le olona bon tsy hiditra am'zay resaka zay tsika fa ny atreto aloha zany raha le fitondrana vaovao zay misy am'zao aloha zany mbola tsy hainay ny feon'ny zareo mikasika hoe inona ny fanapa-kevitra ho raisindreo momba nyty base tuliare ty ho anay manokana aloha zany eto de statut quo tsy miova ny position-nay mikasika amin'ny base tuliare fa hoe ny base tuliare aloha aleo ajanona de raha ohatra ka manana eritreritry hoe hanohy anio de avereno hatramin'ny voalohany ny fanazavana azy aiza le cahier de charge zay zao afaka mamaky an'io cahier de charge io ary raha misy zavatra tsy azonay ao anatin'io cahier de charge io raha ohatra hoe pitsopitso ny zavatra ara-teknika maro ny olo afaka notanianay hoe inona ty zavatra anankiray misoratra ao amin'ny cahier de charge ty inona no mety impact an'ity inona no tombotsoatsika na inona no fatiantoka antsika raha toy ny apetraka na amin'ny lafiny économique zany na amin'ny lafiny environnemental zany na amin'ny lafiny rehetrarehetra aiza le cahier de charge zao le izy alefa base tuliare atsangana milice kely hampatahotra ny olona raha ohatra ka zavatra madio base tuliare io maninona sina milice mampatahotra olo maninona mikarama olo zay zany hoe ny positionnay ato amin'ny MRFM source amahazanaky tuliare nay raha lay koa de hoe io base tuliare io atreto aloha ajanono de ataovy dingana rehetrarehetra tokony hatao mba hahazahoan'ny vahoaka an'io de ho resy lahatra ny vahoaka hoe ameo ny fahafahan'ny vahoaka mandiniky mafantatra de manapaka hoe tianay io na tsy tianay atreto ane ny akamaroan'ny olona ao tuliare ane de tsy manaiky an'io base tuliare io mba apetrao ny fanontaniana hoe maninona kay nareo tsy manaiky moa ve nisy nametraka an'izay fanontaniana zay hoe maninona kay nareo tsy manaiky io miverina am'le centralisme ndray hoe tsy enona ny feo vahoaka ny anampiako an'izay de hoe le projet base tuliare raha ohatra ka io izy efa bloqué ene io zany hoe le bloqué tiako tenenina moa zany raha ohatra ka manao forcine ny fitondrana tsy ny vahoaka ataoko fa mihisy fatiola sy ny tariny toy io fa raha ohatra ary ka tsy tian'ny olona le base tuliare miproposer projet hafa maro ny zavatra azo atao any amin'iny faritry ny tuliare iny raha tsy resaka fotsiny ny projet Bamangoky aiza izy zao nisy industrie ny tany tuliare taloha ny Sumatex ny star aza nafindra fotsiny le star nalainy le star tsy misy aza ny olo de zao am'izay natao hoe cimetière de projet tuliare de ty base tuliare ty am'izay no miproposé nio de ty ny vahaolana irery ho an'ny tuliare tsy possible zany vahaolana ave nefa mahafaty 35 000 mpanjono amin'iny sisiny rehetrarehetra iny aminay aloha zany averiko indray mandeha atreto aloha zahay contre ny fipetrahan'io projet base tuliare io ary ny proposition nay ato amin'ny MRFM de hoe ajanono aloha ndaonao ataotsika hoe tsy de moratoire loatra moa le izy fa ohatrana moratoire hoe ajanono aloha de tongavanareo amaly ny fanontanianay fa izahay ohatranay ohatran'ny colonel Fanampera ohatran'ireo olobe ao zay nianatra reo no ametraka fanontaniana de mamalina reo zay ngamana raha ny makasika ny any toerana zany malona zava-misy eto amin'ny firenena zao manao ahoana ry izy mirala sarotra be ny teny hoe ahoana ny fandehany am'izao satria ny situation de hoe reo mpanohatra base tuliare de fantatra ny olona poro an'le base tuliare koa de fantatra fa vitsy anisa reto olo poro an'ny base tuliare reto noho ny le olona contre ny base tuliare zay maro anisa fa zay moa le teneniko teo hoe tsy fantatra ao ny décision raisy ny fitondrana vaovao ny colonel Michael Ty son excellence fa hatreto aloha le vitsy anisa zay poro ny base tuliare niaraka tamin'ny fitondrana nahazo fiarovany fitondrana nahazo fanampiany fitondrana mba hanampy any base tuliare ho tafapetraka zay ny situation misy am'izao tsy misy afaka mafanta tsy misy manana accès any amin'ny site any ka afantatra hoe efa mandrozo ve ny installation efa manomboka ve ny exploitation efa manomboka ve ny extraction
hatreto aloha zay ny information azonay fanampin'izay tenin'ny président zay a raha vao resaka base tuliara nresahana de stop base tuliara zay ngamba tena manafo stop ina ma stop azy le nresantsika teo mbola misy olona miafina mijaly any anaty alany mbola be debe ny fiatraikany izy io tamina taony teo aloha io zavatra io zany tena tsy azo atao mihitsy io aloha zao e inona ny antony tsy milamina io ary ny tena olana dia tsy misy fiatraikany amin'ny faritany tuliara io jaraka ny tenen'ny foloha teo président teo hoe fiantraikany positiva tsy misy io Tsy misy. fa aketrano trano ny zavatra betsaka ary io tsy andeha zany mihitsy io e aleo aloha hijanona eo io de aleo hijanona io a tsika koa moa zao teteza mita raha teo a de aleo aloha antona mihitsy izy aleo antona pendant ty tetezamita ty aleo aleo tsy asiana hiantona mihitsy io mihitsy resaka fa raha io ny kitihana de avela koa ny resaka avela koa ngamba momba zay ny any amin'ny faritra Atsimo iny malaza amin'ny asan-dahalo ihany koa tena misy marina ve ty asan-dahalo ty sa hoe tanàna samy tanàna no hoe mifampanafika rehefa misy an'izay hoe alatromby famonoana fakanakirina zay izy mirahalahy samy zanaky ny faritra Atsimo ihany koa moa nareo voalohany indrindra ny asan-dahalo angamba tonga de raisiko ny asan-dahalo efa nisy izy io fa nisy fahelo nisy foana ny asan-dahalo ny tradition nay bara izy io e fomban-drazana tsy asan-dahalo ny anay fa fomba fa ny ona tanjaka amin'ny amin'ny bara ao a rehefa ny lehilahy anankiray a no mampiseho tanjaka ery anankiray a amina rahalahy na cousin de le fangalana an'le omby a no manamarika fa olona afaka hiaro tanàna izy a afaka hiaro ny ankonany a afaka hitondra fianakaviana izay izy io karazana kilalao zany izy io fa rehefa taty aorina le izy no nivadika tena lasa fanafiana dia iny le lasa fanafiana iny no nahazo anarana hoe dahalo na hoe kotro na hoe malaso izy aby mako io zany dolo ny anarany zany dia zay zany ny anan'izy io de zay a tamin'ny andro ny colonel Fanapera mihitsy nanomboka tamin'ny andro ndratsiraka ny tena navaivay ny asan-dahalo nisy ny atao hoe opération tandroko iny ry Kelberano nandeha daholo ny marobe ny anina de ozy anao hoe misy marina ve am'izao fotoana zao izy io a de lasa tena hoe lasa halatra tena misy tadidio fa io faritra misy ny be ombon'indrindra eto Madagasikara ny misy ny asan-dahalo ary raha io omby io a de io faritra misy omby io no manome hena ny Tananarivo fa raha io omby io zany ny laniny eny Atsimo de tsy mihinan-kena Tananarivo nefa ny ao a tsy ritra ny omby fa misy foana tozy ianao tena misy marina ve misy ny asan-dahalo misy ahoana ny ny ya inona ny olana rehefa nisy ny asan-dahalo niditra antsehatra ny mpitandro filaminana nandaminazy ary ny fidiran'ny mpitandro filaminana vao maika naapirany le asan-dahalo satria niditra ny mpanao corruption nanambotr'olona nanao inona de niaraka atao de lasa vidina am'izay le mpanao asan-dahalo de vao maika mahazo tombony le nahazo tombony rehetrarehetra tao a de lasa niteraka lasa izy io lasa baitsy azo sotranina io inona ny vahaolana ny vahaolana ny asan-dahalo ane nialatra ne tsy aveza raha tsy ao an-trano ohatra miko anao mitaiza piso anao manao miao avao piso iny san'andro ao an-tranonao miao tsy omenao hanina izy ny afarany ny volany arino angalariny ao an-trano zaza ao an-trano ny hasan-dahalo tsisy afantatra mihitsy hoe manana omby zato a fa ny zaza ao an-trano no miteny hoe ao aminay misy omby zato de iny maka anazy ny vahaolana de tsotra tsy zandarma tsy maramila tsy helikoptera tsy tifitra akory ny vahaolan'ny asan-dahalo fa ny ray aman-dreny an-tanàna ny mpanjaka ny lonakisa tanà ny ray aman-dreny no miresaka an'io misy tanàna anankiray efa mpanao asan-dahalo de misy tanàna anankiray angalany omby de ireo a no mifandamina mandeha ny fampirarahana samy ray aman-dreny de vita io tsy ampiasana basy zany io mety maneho endrika kely angamba ohatrany hoe zavatra ataony hoe misy dahalo mivafosy sisy matoy izy io mahay miseho de mahay alaminy ary io tsy olon-dratsy ex militaire olona tsy vitanao rangazement ny manao asan-dahalo tanao zany ny fiatraikan'le état unitaire zany de zavatra ohatrany zany ka ny vahaolana amin'io de zao izahay natif teratany ao amin'ny toerana misy ny asan-dahalo ihany no mahay mamahany io ary zay no mahatonga an'le état fédéral foana ao asevo mikisaka moa gendarme io hitanareo anazy da mihinana anazy raha tsy laminy io zay afaka manao fanamby am'zany avelao isahananay io fa milaminy io
tsisy olona tsy fantatray io mangalatra io hainay aby io fantatray ny hoe ataon'olona hoe lehibe ny malaso hainay io tadidionareo ane fa naniombasany hoe anisan'ny participer amin'ny asan-dalo zany tsy fantatry ny aty zany fa tonga de hoe ahoana ny piskidy manao hoe amin'ny andro zao nareo mandeha mangalatra de amin'ny andro zao nareo tsy mandeha hainy aby io zany mila hoe fandaminana samy tanàna ray ihany mandamina an'io de vita io fa raha aleon'olona raha mifanena amin'ny malaso toy zay mifanena amin'ny gendarme am'izao satria mandeha ny corruption mandeha n'inona de manao n'inona fa zay no mahatonga anay hoe akisao le gendarme akisao ny mpitandro filaminana de hafa ny zavatra sahany reny fanentanana ohatra nataon'ny colonel Fanevy io ny tokony ataon'ny gendarme tompoko manetana mampianatra auto défense villageoise no ataony fa tsy izy no misahana mandeha mitifitra amintsika miteny zao tanàna firy no may tsika androa omaly afaka omaly raha maheno nareo tsy maheno vaovao nandeha l'opération le gendarme telo maty iny amintsika miteny zao a firy ny tanàna may ao apokandreo dôly apiretindreo miomana fa io opération nataonareo an'io valin'io rehefa aveo le vahoaka indray no maty daholo rehefa kelikely eo satria tezitra reto fianakaviana reto de mora neny mandefa manao opération e fa ny valin'io avao le vahoaka ihany ny goka anazy fa io fampiresahana fotsiny io a de vita de tsy asiana fanelanelana mikisaka ny gendarme mikisaka ny iny mikisaka fa ny ray aman-drena tanà ny mpizaka ny ampanjaka ny lonaka izay no mandamina an'io a de vita io anampiako azy kely anisan'ny nahafantarina ny colonel Fanampera aloha zany tamin'izy tanymanja tamin'ny kapitaine de nametraka ary nanoratany boky mihitsy io a nanao fomba nataoko hoe nametraka méthodologie zany na hoe système nahavitany an'io ary tena nilamina iny faritra iny tamin'izay fotoana zay tsy nisy resaka dahalo zany androany io fa io ataontsika hoe io expérience ananan'io tsy ampiasany fanjakana misy am'izao ary matetika nahazo azy zay raha zay tsy indray tsy indroa fa hoe ty le méthodenao de ameno le méthode rehefa tonga ao le méthode misy ny mitsipaka azy na misy ny manindry azy ny antony raha ohatra apetsakitsika fanontania misy ny manana tombotsoa amin'io fisian'ny asan-dahalo io misy amin'ny tompona andraikitra mazava ho azy tsika ny anatina firenena misy corruption e masahia milaza fa mandainga ao raha miteny hoe kolokolo ny mameno an'ity tanàna ty misy ny mana tombotsoa amin'io resaka alatra omby io ty méthode ty zay fa hita ny efficacité-ny maninona tsy appliquer aiza zany le volonté hitondra vahaolana am'le resaka asan-dahalo na asan-dahalo io na halatromby io na ataontsika hoe ny insécurité any amin'ny faritra ambanivohitra any efa voaregle efa mirakitra anaty boky ny méthode afaka ampiasaina amin'io de miverimberina fantana inona ny vahaolana nefa ny vahaolana misy tsy jerena ny antony satria mana tombotsoa amin'ny fijanonan'io halatra omby sy ny asan-dahalo any amin'ny faritra io ny sasantsasany am'reto mpitondra reny tapitra sady rizim-bralahy ny fotoanantsika tamin'ity androany ity teto amin'ny fandarana zara hevitra raha tsy hivina de ry zareo venivony Emery FM ny vahintsika manao mpanaraka ny fandarana zara hevitra teto amin'ny CM radio misy ny apersi Fanampera izay mpanorona ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar sy Rahalahy Zamary Guevara izay filoha-hevitry ny fikambanana Emery FM inona no azonareo amtinana reo avoresaka teo sy fotoana ihany koa zao hitondrana hafatra indrindra ho an'ny any amin'ny faritra Toliara io donc fa makasitraka ty mpamaranana de makasitraka ny fandaharana zara hevitra napetrano anay am'izao fotoana zao mba afahana ihany koa nanazava ny sainy malagasy rehetra mombamomba ny fanavaozana ny fiainana ary fandraisana andraikitra ny fiainana inona ny afatra de zao ny Emery FM de tonga izy hanampy ny vahoaka malagasy hitondra ny anjara briky tsy avy aminay fa hiarahana tsy zahay ny mametraka hevitra fa hiaraka haneo hevitra hifampizara hevitra avy any fotony ny Emery FM izahay zany de pamelatra fotsiny fa itsika ny miara-mandidy sy manapaka ny fiainatsika avy any fotony ary amin'ny farany indrindra voaty amin'ny faratapony zany hoe handrava sy androdana izahay de anangana sy amboly de mandresy am'izay zany ny tenanao de mandresy anao de mandresy ny malagasy ray manontolo izay ny tena afatra inona ny afatra farany
ny afatra farany de zao raha mbola tiatsika ny latsaky eny amin'ny trésumé sisy gasy maty voatifitry matiny lacrymogène zay afaka 10 taona 10 taona de mipetraha am'zao de iaino ihany io fa raha ohatra tiatsika ny ala tanteraka te ho afaka tanteraka tena izy fanavozana tanteraka amin'ny fiainana vaovao de manetana atsika zahay mirahalahy reto ndao miantso ny malagasy rehetrarehetra ndao any amin'ny faritra hoavy zahay ho any amin'ny faritra anao any rehetrarehetra de manetana atsika hiara etana hiara itraka hiara andray andraikitra ary anova fiainana vaovao indray tantara vaovao indray eto amin'ny Madagasikara sy ho an'ny taranaka hamaranako azy amin'ny zao vanim-poana andalovan'ny firenentsika zao eo amin'ny kiondalana mihitsika am'izao zany hoe lera zao hanaovantsika safidy tsy mitovy am'le safidy rehefa mifidy filoam-pirenena tsy mitovy am'le safidy rehefa hifidy solombavambahoaka fa eto tena hoe hisafidy lalana vaovao trajectoire vaovao ho an'ny firenena resaka mandeha am'izao de ny fanovana rafitra zay moa ato amin'ny mouvement révolutionnaire fédéraliste ny Madagascar de hoe tsy hanova rafitra fa hanongana rafitra zany hoe ny rafitra zay mbola mitovitovy na mifandray am'le rafitra misy am'izao de fa tsy ankeninay ka aoka tsika vahoaka malagasy efa manana zao tsika chance afahana mijery hoe aiza ny lalana tokandiarintsika eto zahay ato mouvement révolutionnaire fédéraliste ny Madagascar manokatra lalana hafa manome safidy hafa amin'ny zavatra tiatsika atao ary aza dino fa ny olobe tao amintsika taloha zay fa niady an'ity fédéralisme ty de fa nanatoro an'izay lalana zay fa mbola tsy ampy angamba ny fisokafany androany misokatra mazava io fisafidianana makany amin'ny système fédéral ka zay no itariako ny vahoaka malagasy mitodia makaty aminay MRFM source ary manana fatokisa aminay tongava mametraka ny fanontania fa misokatra ny varavaranay hoentinay manazava ny mombamomba nyty système fédéral zay voizinay ty